Inde sy Madagasikara. Tontolon'ny fahasalamana nahazo toerana ahafahana mitily raha amin'ny resaka sida ny eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro afaka mandray anjara avokoa ny rehetra indrindra fa ireo mpiasa amina orinasa izay mpanao lalana. Jakasersa sy Fi Rarjon. Nandritra ny fitokanana ity espace anti-sida ity no nanetana ny Dr René Ramandriamanga ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy ny amin'ny tokony hitandreman'ny rehetra satria fahafatesana tsy misy sida no irina ho an'ny tsirairay. Ny solotena ny ministra Laila Zafimbelo izay mbola anatin'ny asa miaraka amin'ny gouvernemanta ny sekretera général nanazava ny antony nanosika ny ministera ametrahana ity espace anti-sida ity. Ny antony dia tsotra ihany satria ny fanamboaran-dalana dia mampivezivezy ary ny mpiasa lalana na ato amin'ny ministera na amin'ny entreprise dia matery tsy misy miala ny tokantrano ary manindra ny taona mihitsy ary ho any mpanaovana ny lalana any ary rehefa vita ny lalana iny dia misy fiteraka famoivizana izay mahatonga ny hoe tsy maintsy mametraka espace anti-sida ny ato amin'ny ministera mba ahafahana hametraka fanentanana tanteraka ho an'ireo olona izay voakasika ny fanamboaran-dalana io. Omena tombondainy amin'ny fitiliana eto ny mpiasa rehetra sy ireo miasa amin'ny orinasa fanamboaran-dalana. Mbola isy ny fidinan'ny diza any amin'ny faritany ametrahana ny sampan'ny espace ho an'ny ministeran'ny asa vaventy io. Nisy moa ny fijoroana vavolombelona izay nataon'Andriamatoa Nicolas mitondra ny otrika aretina amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny fanabeazana nanao tatitra tamin'ireo mpampianatra Frame manamany ireo mpampianatra izay niona tamin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena eo amin'ny tontolony izany asa eo anivon'ny Frame izany. Rostina Muriel sy Aja Onomanana tatitra ny andinindiny. Fitakina roa ihany aloha hatreto tamin'ireo efatra nangatan'ireo mpampianatra Frame no efa novalian'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Dia zavatra roa aloha ny tapaka hoe fanatsarana ny contrat zay dia zay hoe fanjakana nangatanay mpampiasanay dia zay moa ny andrasana valiteny avy any amin'ny CNE. Dia faharoa moa le niresako teo dia mikasika ny idirana recrutement direct dia new subventionnay ihany izay nangatanay ho 750 000 ho raisina atao bon de caisse avadika bon de caisse zany dia io atao karamany mpampianatra Frame dia zay zany hoe lasa mpiasa-mpanjakana. Enina ka hatramin'ny 10 taona nampianarana ny ankamaroan'ireo mpampianatra Frame ireto. Efatra alina mahery izy ireo manirana ny nosy mampianatra amin'ny EPP sy CEG. Amin'ny 27 volana septambra indray ny fionana manaraka miaraka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Marantsika manaraka kosa